Vehivavy ray 12 taona no hita faty tao an-tranony tao Ambatovato, fokontany Antsikafika, commune Mahambo, districtny Fenrivest, ny asabotsy ariva lasa teo iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Sy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny vaomampalahelo avy any Fenrivest tany no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tafakatra hatrany amin'ny 830 tapitrisa euro ny sandan'ny fanondranana asa tanana malagasy tamin'ny taona 2024. Nahitana fiakarana avo roa heny izany raha hoarina tamin'ny taona 2024. Nankalazaina tamin'iny andron'ny 10 Jona iny teny amin'ny Mining Business Center Ivato ny andro manderan-tany ho an'ny asa tanana. Ny lohahevitra fankalazana ny hoe asa tanana fanohitra ho amin'ny fampandrosoana maharitra izay no novoizin'izy ireo tao anatin'izay fankalazana ny andron'ny resaka asa tanana malagasy izay. Sambo mpanjona tsokosoko indray izay sambo Sri Lankais Route Baba misa enina no tratra ny sambo mpanaramaso ny Jono Antsantsa ny 27 Mey hatramin'ny 9 Jona 2024 lasa teo iny tamin'ny faridranomasin'i Madagasikara sy Comore, izany hoe zone exclusive avaratry ny Cap Saint-André faritry ny Besalampy. Nahitana Antsantsa milanja 12 taona mahery tao anatin'ireo sambo ireo. Olona misa valo izay mizaka zopirenena Sri Lankais no tratra niaraka tamin'ireo sambo ireo. Resaka rongony indray, rongony valgony milanja 70 kg sarony zandary tao Antsakanalabe, distrikany Befandriana Avaratra ny 7 Jona lasa teo iny. Loharanom-bavao avy amin'olona tsara sitrapò no nahazona ny vokatra noho ny fiarah-miasan'ny zandary amin'ny vahoaka saingy tsy tratra kosa ireo nitondra azy ka mbola karohina amin'izao fotoana izao. Dadabe 70 taona avy any Anjanamaso, commune Lakamisy ny tenina distrikany Vohibato no namonina faty ny zokiny izay 70 taona. Tezitra izy rehefa avy naka kitay satria tsy voaisa ny zokiny lasa sakafo antoandro ka izay no nahatonga an'izay famonoana izay. Otolotra ny fampanaovana amin'ity androandroany ity moa ity rangahy izay 70 taona namonina faty ny zokiny ity. Dahalo iray ikuizana indray amin'ny resaka halatromby sy ny vakitrano no lavon'ny balan'ny PA Ambotrolo Mahitsy izay manao fisafona amin'ny alina ny alakamisy 5 Jona 2024 tokony ho tamin'ny 110 alina tany ho any. Tafaverina amin'ny tompony ilay omby iray, tafatsoka kosa ny namany roa izay mbola karohina amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny vakitrano indray, vakitrano teny Anosiala no taritaritiny olon-dratsy tamin'ny tongony eran'ny trano ilay renim-pianakaviana. No tafihan'ny Jolay mitampiadina nanao rangers sy gilet de protection ary sarotava ny tokantrano iray teny Lakamisy ny Anosiala ny talata alina lasa teo iny. No taritaritiny olon-dratsy tamin'ny tongony eran'ny trano ilay renim-pianakaviana ny zaza mikikika eran'ny trano. Lasan'ireo olon-dratsy tamin'izany ny finday iPhone na misa 4 niaraka tamin'ny tablety iray, ny solosaina roa ary ny caméra de surveillance tao anatiny 40 minitra. Nopotehany ny varavarana ary nakoronta tanteraka ny entana rehetra tao an-trano fa tsy nahita vola izy ireo tao anatin'izay resaka vakitrano izay. Tafatsoka kosa ireo Jolay taorian'izao asaraty izay nataon'izy ireo izao. Mbola ao anatin'ny vakitrano izay hatrany tany Andranomadio Toamasina lasan'ny Jolay mirongo fitaovam-piadiana ny vola sy ny solosaina ary ny fitaovana hafa. No tafiany ny Jolay izay mirongo fitaovam-piadiana ny tokantrano iray tao Andranomadio tamin'iny herinandro iny tokony ho tamin'ny 2 ramaray teo eo mo no niseho ity fanafiana ity. Nianika tamboho ireo olon-dratsy ka ny sasany niambina ny manodidina ilay trano. Ny roa tamin'izy ireo kosa no niditra tao an-trano rehefa avy namaky ny varavarana fidirana izy ireo. Tsara hidy tao anatin'ny efitra fatoriana ireo fianakaviana ka tsy nisy voakasika na iray azy na dia nanao izay fomba rehetra tamin'ny fanokafana ilay varavarana aza ireo Jolay tao anatin'ity fanafiana ity. Lasan'izy ireo tamin'izany moa ny vola tao anatin'ny trano
ny fitaovana toy ny solosaina niaraka tamin'ny zavatra hafa efa niezaka ny antsovonjy tamin'ny mpitarimy fitaminana ihany koa ny fianakaviana saingy noho ny alaviran-toerana dia tsy tratra ireo olon-dratsy mandry handriranantsy araka izany ireo mponina ao Toamasina manoloana ny asanjolahy amin'izao fotoana izao satria tato ato zay Toamasina dia tena tafiditra ao anatin'ny faritra mena eo amin'izay resaka asanjolahy izay tsy ankiato tato ato izay eo amin'ny resaka vaky fasana indray razana miisa 5 tamin'ireo 30 tao ampasana no lasa ny mpangalatra tany amin'ny distrikany Tsiroany Mandidiny ny zoma teo no hita fa misokatra ity fasana ity izay ankaiky ny lalana mampitohy any Mahavelona sy ny Ankadinondry ity ny korontana tanteraka ny tao anatin'ity fasana ity taorian'izao famakina fasana izay nataon'ireo tsy matahotody izao mpanendaka taxi moto tratra indray mpamily taxi moto no endahany ity raha namana ity sy ny namany anankiray tao ampanengenana Ambohy Malaza ny 4 Mey 2024 lasa teo iny no tamin'ny lalana mangina nasainy sotro ilay mpamily ka nanda ary notifirin'izy ireo tamin'ny Big Boss ka fanina ny mpamily moto taorian'izay tratran'ny fokon'olona sy ny zandary ilay namany ary nidoboka amponjavojo maika izy amin'izao fotoana izao mitohy kosa ny fikarohana an'ilay anankiray izay tao anatin'ireo nahavandoza amin'izay fanendahana taxi moto izay ka noho izay dia mila melombelo hatrany fa tena efa miha mahita hirika foana ireo mpanao ratsy amin'izao fotoana izao vehivavy iray izay 20 taona no hita faty tao an-tranony tao Ambatovato fokontany Antsikafoka commune Mahambo distrikany Fenirivesta iny ny sabotsy ariva lasa teo iny voaolana izy ary misy dia ny tsatokanto sy ny tratrany araky ny fizahan'ireo manam-pahefana tany an-toerana trany mbola karohana ny sakaizany izay voalaza fa tomponantoka amin'ity raharaha fanolanana sady famonoana olona ity nividy jiro fanilo teo amin'ny fivarotana iray no nahitana azy farany mailomailo be izy tamin'io hariva io rehefa azony izay novidiny dia nanao tongotra ankatoka avetrany ny tenany taorian'izay tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao efa tsy misy intsony izany hoe olona azo itokisana izany fa ireo olona akaiky anao ihany no mety hamono ka hahafaty anao ao anatin'ny minitra vitsy na ihany koa ao anatin'ny ora sy andro tsy ampoizinao zay ka aleo mitandrina hatrany ary aleo mailomailo lalandava foana amin'izy ireny izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy ka dia misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa